Talata 12 Aogositra 2024 miarabanao manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny défi Madagasikara manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafomby politika avy hatrany no isataratsika ny vaovao. Hisokatra raha-pitso 13 Aogositra 2024 amin'ny fanaterana ny atota taratasy ho an'ireo kandida hilatsaka ho filoham-pirenena. Fanadihadiana Alexandrine Ranevson. Manomboka rahampitso 13 Aogositra fametrahana ny atota taratasy filatsana ho fidina amin'ny filoham-pirenena 2024 eny amin'ny HCC Ambohida ary tsy hifarina izany sy ny 9 Septambra ho avy izao. Hisokatra ho an'ny antoko politika rehetra izay mahafeno ny fipetra io fametrahana atota taratasy io. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao no lanin'androany ny politika nasionaly mahakasika ny kalitao amin'ny ankapobeny. Eliza Razafy nitatitra ny andinindin'izay. Totosan'io fivoriana fandaniana politika nasionaly mahakasika ny kalitao amin'ny ankapobeny izay tetika saifa nanomboka ny volana Septambra 2024 zava-dehibe ary tokony homendanja ao anatin'ny politika mpanjakana resaka kalitao ny tompona andraikitra mba hisiny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Anisany ao anatin'ny tetika sy hoe fametrahana ny politika nasionaly mahakasika ny resaka kalitao. Rehefa miresaka kalitao moa zany tsika dia entana amin'ny ankapobeny no resahantsika. Resaka servisy ihany koa no resahana mahasahana zavatra be da be le izy zany. Tiako tsindrina ety am-piandohana aloha fa efa tamin'ny volana Septambra tamin'ny taona lasa 2024 zany no nanomboka tetika azy ity izay androany amin'izao tsika miteny izao zany no manao ny validation nationale izy tsika niavana ilazana azy na ny fahadaniana azy hoe mety amin'ireo sehatra rehetrarehetra ve ity atotan-kevitra document anankiray izay hoentina indrindraindrindra raha ny fikasana moa zany dia hoe ho atao omena ny nanapa-kevitra farany ambony mihitsy mba ho ampidirina ao anatin'ny resaka politique de développement na ny politika hoentina mampandroso ny firenena amin'ny ankapobeny. Vaovao fampiararana kosa no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Manomboka anio ny salon d'étudiants et de l'emploi izay karakarain'ny agence communication publique Amada izay atao etsy amin'ny Saint Michel à Part B. Fanadihadiana Eliza Razafy. Tahaka ny fanao isan-taona moa ny agence communication publique Amada dia mikarakara salon de l'étudiant et de l'emploi izay atao etsy amin'ny collège Saint Michel à Part B mba ho fanampiana ny mpianatra sy androana azy ireo lalana tokony izorana. Salon de l'étudiant et de l'emploi 2024 eto amin'ny kianja Saint Michel à Part B Mamasina ny amin'ny ity taona ity. Ny mampiavaka ny salon izay karakarain'ny agence communication publique Amada dia voalohany indrindra ny saran'ny fidirana aloha voalohany indrindra atao amin'ny salon dia natao anampiana ny mpianatra satria natao mirary dia mirary. Manarakarak'izay tsy mikendry indrindra mandrakariva izay ny amin'ny hoe tombotsoa ara-bolany amin'ny fanomanana ny salon sy ny fikarakarana ny salon toy izao fa défi entinay anampiana ny mpianatra malagasy ilay izy mba hahafahandro mpianatra malagasy tsy ho diso safidy amin'ny fanohizana fianarany any amin'ny ambaratonga ambony dia fiara-miasa ihany koa ilay izy ao anatin'le famokarana ny boky atao hoe carnet d'adresse officiel Madagasikara miaraka amin'ireo université privé sy ireo université publique ihany koa dia izay mandray anjara ao anatin'ireo boky ireo izay amafisina ihany hoe izay manaraka any lalàna ara-dalàna iken'ny fanjakana irery ihany no mandray anjara ao anatin'io boky io dia io no entina aty amin'ny endrika ny salon zany hoe atao amin'ity salon ity zany tena mampiavaka azy dia zao hoe tsy misy université ato na iray raka manolotra formation tsy ara-dalàna eo anatrehany fanjakana fa ara-dalàna avokoa ny fampianarana izay hitan'ireo ankizy mitety sy mitonga mitsidika atao anatin'ny salon. Dia misy ihany koa mampiavaka azy tahaka lefa tamin'ny taona lasa dia misy ireo orinasa izay miorienté ny mpianatra malagasy hamantatra ny asa sahaza diplômany sy ireo tena mitady asa ihany koa any amin'ireo tena hoe asa inona no miendrika azy amin'izao fotoana izao satria amintsika miteny izao dia ny teknôlôjia no mirogroupé présent eto amin'ny salon de l'étudiant et de l'emploi ireo orinasa ireo miorienté ny tanora afaka mandray CV afaka manao ny entretien ireo mamantatra dia miorienté an'ireo tanora ireo. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao ny fahasalamana mila manao ady sisika ireo mpandany lalàna amin'ny fiarovan'ireo vehivavy sy ny tanora amin'ny resaka fananahana. Tsy mbola misy ny lalàna amin'ny fanalanja sy ny fanabeazana eto amintsika
mbola ambany ny famporisihana ny tanora indrindra ny vehivavy ka tokony alefeny amin'ny fototra eny amin'ny toeram-pampianarana ny fampahafantarana ny firaisana ara-nofo sy ny tontolo ny fananana ahaizan'ireo tanora ny lalana tokony alehany sy ireo fahalalana maro ento miaro ny tenany. Mila atevenina ihany koa ny atsisika amin'ny fampandaniana ireo lalàna SRPF lalàna 7.4 sy ny lalàna VBG lalàna 5.4 entina iarovana sy hanomezan-danja ny vehivavy sy ny tanora. Hevitra raha azo atao mihitsy areo mivelon-dalana izay resaka fanabeazana ara-pananana feno izay any amin'ny toeram-pampianarana satria ny ministera izao vao avy namolavolany hoe kidina boky momba ny fampianarana ny fanabeazana ara-pananana feno io dia ny mivoaka izao zany izao dia ny hoe ny any ampianarana dia tsy mahazo ampianarana fa tsy ny hoe tsy manao ihany ny azo ampianarana ny ankizy ny tanora na ny zatovo na ny any amin'ny lycée azy fa izay ihany zany no ampianarina any hoe raha ohatra ka sanatria ka efa tafiditra ao anatin'ny sehatra n'izay fanaovana firaisana ara-nofo izay aza le tanora dia ny ao anatin'io boky io zany hoe ny formation izay omen'ny ministera ny fampianarana zany dia mivoy any amin'izay hoe abstinence izay ihany tontolo izao dia tena hoe tsy any amin'izay tsony angamba ny vahaolana fa ny any amin'ny hoe tokony omena ireo fahalalana rehetra izy omena an'ireo information rehetra izy ahafahany miaro sy mikolokolo ny hoaviny mba ho tokony andraikitra amin'ny tenany sy ny fahasalamany ara-pananana ny tanora iray. Izay ihany koa raha no antsika mamarana ny fampahalalam-baovao veloma tompoko.